Nintana ireo lehilahy kristianina ao aminy kosa noho ny fankalazana ny Jobily fa 50 taonany ry zareo teo anivon'ny FJKM Manandrina Lovasoa Avaradrano ny havaka noho izany ny fanompoam-pivavahana ny tanterahana omaly teny an-toerana teny. Niavaka tao amin'ny FJKM Manandrina Lovasoa Avaradrano ny alahady izy teo tamin'ny tokoa mantsy no natanterahana ny fanentanana ny lehilahy rehetra mba ho tonga maro iarahavavaka. Tamin'izany ihany koa no niarahan'izy ireo ny entana ho fanolorana ny anjara-biriky ny anatratrarana ny tsangam-baton'ny Jobily. Ity andro ity ihany koa dia nantsoin'izy ireo hoe alahady ny fiaramintan'ny lehilahy Taranaki Manandrina Avaradrano hatratra ny tanjona raha nita teny an-toerana satria dia voromaro tokoa izy ireo. Lehilahy avokoa noho izany nandray anjara sy nanao izay ahatotosan'ny fanompoam-pivavahana teo amin'ny toroteny dia nitandrina vehivavy nateraka izany dia nipitandrina Ratsimandisa Artinazo avy eo amin'ny FJKM Iaramamy. Ny teny tao amin'ny epistily ho an'ny Romana ny 7:20 ny andiny voalohany kosa no novoampasany tamin'izany. Dia isaorana manokana ireo lehilahy rehetra mahatsiaro fa taranaka ty Manandrina ity ary tonga maritsika tamin'ity fanompoam-pivavahana sy fotoana natokantsika ionana taty tanindrazana ity. Ho antsika mbola misy moa ny hetsika maro izay mbola ho tanterantsika. Anankiray ao anatin'izany ny sakafo piraisana ho tanterahana amin'ny alahady 20 ny volana Jolay eny amin'ny espace Eldorado. Mbola itoy mandritra ity taona ity ny fankalazana ny Jobily ny fiangonana FJKM Manandrina Lovasoa Avaradrano ary tanjona dia ny fanotarana ny trano fisainana. Ny etsika ataon'izy ireo manaraka dia ny sakafo piraisana amin'ny alahady 20 jolay ho avy izao. Dia iny vaovao ny foniny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no isarahantsika amin'ny takariva ity tsara ihany no mamintana amintsika fa efa tomombana raha ny fanazavana ilay matso lehibe izay ho tanterahana eo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina amin'ny 20 ny volana Jona ho avy izao io ny tadim-baovao azo avy eo anivon'ireo tompona andraikitra mpikarakara izay matso izay dia isaorana feno ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaiky nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ho amin'ny rapitsondray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.